Alléluia, alléluia. Masina ny tompo Andriamanitra. Masina ny tompo Andriamanitra. Ry hava-maralao amin'ny tompo, mbola faly miarabanareo izay tsiraray avy anio sabata 17 ny volana septambra 2025. Ry havana-rahenao ny hira teo dia hira efa nambara teto ihany hira nomeny tompo izany hira fanevany avy Jesosy Kristy. Mibeba ianao. Izay ny hira faneva. Isaorana ny tompo lehibe satria ny andro anio dia fahatserovana lehibe ihany koa. Tsy haiko na tadidiny zokerika na tsia. Fa andro sabata tamin'ny taona lasa toy izao no fiarahanay mivavaka tao amin'ny batisanay tany amin'ny Toby tany Madagasikara. Alléluia. Ry havana tsara ny tompo. Alléluia, alléluia. Ny andro ny 13 zany dia ny zoma ilay andro tamin'izay fa ny batisanay. Fa ny andro sabata izany ohatra n'inio dia andro ny fanokanana zany ny amin'ny Toby ary koa ny nanamasina ny tompo anay ary koa ny amin'ny nahavitany batisanay mianakavy kely tao amin'i Jesosy tany amin'ny Toby tany Madagasikara. Alléluia. Ry havana niseho ny voninahitry ny tompo tamin'izany, niseho ny voninahitrany. Tsy hoe koa tsy niseho hatramin'izao tsony voninahiny fa miseho foana. Alléluia. Ary tena hoe Jesosy mihitsy no miasa mahery ary mitoy izany ary mitoy izany. Amen, amen hatrany an-danitra. Alléluia. Ry havana, anio dia fotoana fandraisana ny fanasany tompo. Tsy haiko na efa niomana ianareo fa izay menada efa niomana. Ka aingany ianao izay efa natao batisa tamin'ny ranona joboka efa niomana handray ny fanasany tompo. Ny ataontsika aloha izao dia hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra, hisaotra azy satria araka ny raha hoe masina ny tompo Andriamanitra, masina ny tompo Andriamanitra. Iny hira iny ho an'izay mbola tsy nafantatra dia nisy zaza anankiray tao amin'ny Toby andray andro tamin'ny fivavahana angamba izay ny maraina sa ohatr'izany dia tsy tadidiko firy fa izy zany nasehon'ny tompo eny amin'ny rahoalanitra anjely marobe mihira an'io hira io. Ilay hira efa nomeny tompo anay alohan'izany fa efa mihira izy ao amin'ny Toby dia indray andro nivavaka ny maraina izay raha tsy diso izay dia hita ny anjely marobe eny amin'ny rahoalanitra mihira izay. Alléluia. Ry havana tsara Jesosy. Ny tompontsika rehefa ao amintsika dia mirakla izy. Tokony tena hoe ho hitanao amin'ny fiainanao izany fa tsy hoe hihaino sofinao fotsiny. Tokony tena hoe hiainanao ilay izy. Ry havana,
aza nieritreritra hoe ay nareo ihany zany tsy atompoko tiany Jesosy tsika fiainantsika isan'andro dia mirakla Jesosy zany amin'ny fiainantsika satria izy mihitsy ilay mirakla izy Jesosy. Ry havana hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra amin'ny fahamasinany dia hiantso ny tompontsika hanatrika antsika tsiraray avy izy. Dia aorian'izay hitondra ny ten'Andriamanitra ako amin'ny fibebahana, dia aorian'ny fibebahana dia androaka ny fanahy ratsy rehetra isika, dia aorian'izay dia angataka ny fanahy masina isika, dia omeko ny zokerika ny fotoana ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia izy koa hiantso anao koa izy raha vonona ianao handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao satria dia mbola misy ny fotoana dia omaniny mandrakizay ianao, omaniny mandrakizay ianao. Dia alohan'izany rehetra izany miala tsiny izay satria tara kely avy amiko izany ilay izy ny amin'ilay telefona nisy tsinety kely any avy taty amin'ny kotehako. Dia izany hoe tara kely izany teto dia tsinety kely telefona fa tara minitra vitsika dia hifonana amin'i Jesosy izany ary koa miala tsiny aminareo rehetra rehetra. Hivavaka isika tompoko, antsovy ny tompo hiteraha isika kalaza azy ary antsovy izy hanatrika anao koa. Hanatrika anao koa na dia tsy mahita anao ary izahay. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, ianao tokoa ilay masina mandrakizay. Misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Manaja anao Jesosy satria tsy takatra heverina ny fahalehibiazanao. Misaotra amin'izao andro anio izao. Misaotra satria sabata mahafinaritra Jesosy. Andro fitsaharana. Andronao zany Jesosy. Misaotra anao tompo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka izay Jesosy hivory eto amin'izao andro alina izao. Tompo, mankasitraka indrindra ary manasa anao Jesosy oka ianao tompo no hiteny eto fa izay kosa Jesosy dia ho fitaovana fotsiny ihany. Mangataka aminao Jesosy oka ny rahanao andrakotra anay, oka ny rahanao tompo andrakotra ny écran koa, oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy hikasika zanakao tsiraray avy, hanova ny tsiraray avy Jesosy. Mangataka anao fanahy masina hiasa mahery aminay tsiraray avy satria mila anao izahay, tsy mahavita tena izahay fa raha tsy ianao no miteny dia zava-poana ihany izahay. Trano foana izay raha tsy ianao no anatinay. Ka mangataka anao fanahy masina malala ho hiasa amiko, hiasa amin'ny zokerika ary hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Sokafo ny masom-panana ny tsiraray avy mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany, mba tsy ho lany fotoana eto amin'ity tany ity, fa tena hiomana ody any an-danitra. Satria anao ilay masina Jesosy, miantso anay ianao, mba tena ho masina toa anao izay, mba ho tafiditra ny lanitra satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao Jesosy. Ka misaotra tompo, hatreo izay, amboary izay, enoy ny vavaka anay Jesosy, manasa anao izay. Mitongava Jesosy, voninahitra ho anao reny ihany. Aleluia. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra hibebahantsika anio dia ao amin'ny bokyny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina no raisitsika. Jaona toko fahaenina no raisitsika. Fa ny tena hovakintsika zany dia ao amin'ny Matthieu toko 7:10 satria misy fandraisana tsindra ireo les versions le anankiray ao Matthieu no raisitsika fa le izy zany io teny io mitovy zany le tantara zany. Matthieu toko 7:10 fa misy raisitsika kely koa amin'ny Jaona toko fahaenina rehefa avy eo momba io tantara io ihany. Matthieu toko 7:10 andiny faharoa amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 30. Matthieu toko 7:10 andiny faharoa amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 30. Dia hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Matthieu toko 7:10 andiny faharoa amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 30. Ny titra dia hoe ny nitsangatsanganan Jesosy teny ambony ranomasina. Izany ny titra. Ndao ary. Andiny faharoa amby 20. Vakiko ny teny anaran'i Jesosy tompo. Teo noho eo ihany Jesosy dia nanery ny mpianatra hiondrana atsambo kely mba hialoha azy eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka.
Rehefa avy nandrava ny vahoaka izy dia niakatra tao an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. No ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambo kely tamin'izay ka natopatopa ny alin-drano satria notoery ny rivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana faefatra amin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina akeny amin'ny mpianany Jesosy. Noho ny nahita azy nandeha teo ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka niteny hoe, matotoa io, dia niantsoantso izy ireo noho ny tahotra. Nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe, matokia fa izao ihany aza matahotra. Ary hoy Petera taminy, Tompoko, raha ianao ary io dia asaivo manantona anao eny ambony rano aho. Ary hoy izy, manantona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely i Petera ka nandeha teo ambony rano anantona an Jesosy. Rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy. Ary raha nanomboka nilentika izy dia niantsoantso hoe, Tompo ô, vonjeo aho. Dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao? Ary rehefa niakatra tao an-tsambo kely izy ireo dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambo kely dia niankohaka teo anatreny ka niteny hoe, marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Ry havana, io teny io io tantara io no ibebahantsika. Eto zany dia manambara zavatra maromaro izy io. Tsy ho azavaiko lava be le izy fa hofitiniko zany. Manambara zavatra maromaro zany izy io, zany hoe toetrantsika zanak'olombelona io, toetrantsika io. Zay ny ibebahantsika rehefa avy eo. Tsika zany io zany le fahatahorana aloha, zay raha izay. Mila tsika mibebaka ny amin'ny tahotra. Satria ny tompony teny tamin'i Petera hoe aza matahotra eo ambanimbany eo. Eo koa ny amin'ny tsy finoana koa. Raha ny eny tsara ianao mivaky teny teo. Tsika dia kely finoana isika. Jesosy mihitsy ny teny tamin'i Petera hoe kely finoana. Ry havana, mila tsika tena hoe anana finoana mahery. Ahoana moa no ahafahantsika iorina tsara ohatra ka hoe kely finoana isika? Fa aheliny rivotra isika tahaka ny izy ireo tao anaty lakana, anaty sambo. Mila tsika tena hoe mahatsapa hoe inona tokony ibebahantsika an'io. Raha voalavitra an Jesosy isika dia vitatreo ny momba antsika, tena vitatreo. Satria jereko zavatra nisy eo tamin'izy ireo, raisitsika ny ten'Andriamanitra dia midina ko arak'izay tiany fanahy masina ho raisitsika izany. 2:20 Teo noho eo ihany Jesosy dia nanery ny mpianatra hiondrana an-tsambo kely mba hialoha azy eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Amen. Hatreo aloha zany. Eto zany ny tompo dia nanery an'ireo mpianany izany hialoha azy hiondrana an-tsambo kely zany andeha aloha zany izy ireo. Eto zany dia ny tompo tena hoe mandehana. Ohatra antsika koa izay tompo mandeha manao ny asany zany. Impiry zany tompo tentsika mandehana, tokony hanafona zany isika, tokony hoe tsy atahotra satria Jesosy eo Jesosy eo amintsika eo. Dia ny tompo zany eto nanery an'ireo mpianany hiondrana an-tsambo kely mba hialoha azy eny ampita zany mba andeha aloha zany izy ireo. Mandra-pandravany ny vahoaka. Satria zany ny tompo fantatsika tsara fa izy mampianatra foana. Mampianatra foana izy, zay no asany tetỳ ambony tany. Inona no asa ataonao ankoatran'izay asa fivelomanao? Mila zany tsika tena mahatsapa hoe misy mission tsika etỳ ambony tany. Aza mieritreritra hoe izay ihany. Fa tsika isam-batan'olona izay teraka dia manana mission etỳ ambony tany. Ny rahan'ny tompo itsika. Raha ohatra ka hoe ohatra tsy hoe hitory-teny ohatra hoe mpihira, afaka mihirahira an'Andriamanitra ianao, hira fivavahana. Nefa hira fivavahana mendrika ho an'i Jesosy fa tsy hoe kory hoe sady fangaro azo tontolo izao no hoe heverina eo an'ny tompo fa tsy an'ny tompo. Ry havana, mila mitandrina antsika. Misy eny mpihira fivavahana fa any amin'ny elo misy zany. Misy miteny hoe mpihira fivavahana nefa any amin'ny elo.
any Satana le olona. Tena maro zany tompo. Tena maro zany. Tamin'izay nanao délivrance olona de tena hoe niteny le devoly tao anatiny. Teneny mihitsy hoe le anotro zao any, le anotro zao andry zareo izy anazy. Anazo izy. Nefa zany olona zany dia hoe mihirahira iran'Andriamanitra. Zava-doza mila mitandra antsika. Ka io le hoe raha ohatra ka voantso anao hira ho an'ny tompo, nome tompo hira satria ny anjely no manome hira mantsy. Ny hiranay rehetra ato rehefa ohatra ka eny nareo indray andro any, ohatra tena hoe hivoaka daholo ny firana zany voaka zany ny firana de efa misy mo vitsivitsy manomboka mivoaka eto dia hira nomeny Jesosy. Anjely zany no mampianatra hira. Ny akabeazan'ny hira tamin'izako mbola niasa zany. Indraindray anaty fiara zako tonga de mahazo hira eny an-dalana miaraka amin'ny feokira. Miaraka amin'ny feokira tonga de feo le feokira. Fa isaoran'ny tompo ankehitriny misy zanak'Andriamanitra anankiray izy no zany no manao arrangement le feokira zay nareo teo fa misy nefa vita isaorana Jesosy de isaorana azy koa. Ry havana, ny tompo zany manome antsika malalaka ny asoa ny ara-panahintsika. De eto zany ireo mpianatry tompo nalefany aloha zany tena hoe nanery zany izy nalefany aloha zany izy ireo andeha eny ampita zany. Ny tompo zany nandrava ny vahoaka. 17 rehefa avy nandrava ny vahoaka izy dia niakatra tao an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka no ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Amen. Ry havana, zay le izy. Mila tsika mivavaka manokana. Mba mahatokana mivavaka ve ianao isan-kalina? Tokony isan-kalina. Mahatokana ve ianao? Satria Jesosy zay ny fataon'i Jesosy mitokana. Mila tsika tena mihaona amin'ny raintsika any an-danitra. Izy raha Jesosy nefa izy mivavaka mitokana izy ivantana iresaka amin'ny ray. Tsika tokony tena mila bebe kokoa tsika, mitady azy bebe kokoa. Na visaka ary de kosehana amin'ny maso, asasana ny tarehy de manomboka mihira manomboka hira fivavahana ataonao ampahery fanahinao de mitady ny tompo ianao de mahazo hery ianao, fanahy masina ampahery anao de tafafohy ianao. Fa tsy akory ambofandriana hoe de ataoko eto zany mivavaka. Tsy atoko tsy zany le izy. Tsy zany. Manetry tena. Media amin'ny nofinao mihitsy tena reseho io nofokamo io. Reseho ny nofokamo de voly azonao roana koa zany rehefa matsapa an'izay ianao. De voly fahakamoana mantsy zany. Dia andiny faha-efatra amby roapolo tsika zao. Efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona sy ny sambo kely tamin'izay ka natopatopa ny alin-drano satria notoerin'ny rivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana faha-efatra amin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina akeny amin'ny mpianany Jesosy. No nahita azy nandeha teo ambony ranomasina ny mpianatra raiky tahotra ka niteny hoe matotoa io dia niantsoantso izy ireo no nitahotra hatreo aloha. Eto zany dia no nefa nivavaka teny ambony tendrombohitra zany Jesosy nitokana mivavaka ny hariva io zany ambana ten'Andriamanitra eto toetra rery teny zany izy dia efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambo kely efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambo kely tamin'izay ka natopatopa ny alin-drano satria notoerin'ny rivotra izy. Amen. Io jereko tamin'ny version hafa na koa amin'ny teny vazaha koa zany baiboly vazaha amin'ny telefona amin'ny vazaha koa dia efa eny ampovoan'ny rano eny zany zareo io, ampovoan'ny rano eny zany zareo io zany. Dia zay zany le hoe le rivotra zany, le rivotra nanomboka zany iny le manjoantsika zanak'olombelona iny. Io zany le problème amin'ny fiainantsika zay le rivotra zay. Io le hoe zavatra andalo, tsy eo tsiny Jesosy tsy eo Jesosy de vao tonga zany le rivotra. Io zany le ohatra eto amin'le hoe tamin'izay natopatopa ny alin-drano satria notoerin'ny rivotra izy. Hitanareo zany. Zay le problème, tsy maintsy misy problème tsika. Tsy maintsy misy olana tsika. 19 ary tamin'ny fotoam-piambenana faha-efatra amin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina akeny amin'ny mpianany Jesosy. Ny fotoam-piambenana faha-efatra amin'ny alina de jereko koa atao amin'ny internet dia le izy zany amin'ny hebreo ary koa amin'ny grec koa zany
dia eo amin'ny 3 maraina eo ka hatramin'ny 4 maraina eo zany ny fiambenana amin'ny alina. Le faefatra io zany. Zay zany le fiambenana amin'ny alina. Ka ny tompo zany tamin'ny fotoana io zany jereo ny vavaka izy zany tokony ateny tendrombohitra. No ny efa avy nanaparitaka ny olona izany. Azonareo le izy. De avy eo nalefany eo zany ireo mpianatra dia nandeha tokana Jesosy ny tendrombohitra ny vavaka. No ny hariva zany io. De ireo mpianatra zany tanaty sambo kely andeha hiampita. Ny hariva nefa Jesosy teny ambony tendrombohitra. De ireo mpianatra tanaty sambo kely andeha hiampita. De tonga zany ny rivotra zany. Tonga zany any alidrano dia no ny herin'ny rivotra zany dia natopatopan'le rivotra zany ilay sambo kelin'izy ireo. Hitanareo zany. De ny tompo zany, Jesosy tompo eto dia amin'le fiteny eto hoe ary tamin'ny fotoam-piambenana faefatra amin'ny alina. De ato anaty internet anaty telefona jereko io fotoam-piambenana faefatra io averiko indray amin'ny alina dia amintsika gasy zany amin'ny 3 maraina eo zany hatramin'ny 4 eo zany le hoe fotoam-piambenana faefatra. Zany hoe Jesosy zany tamin'io entre ny amin'ny 3 maraina ka hatramin'ny 4 maraina zany no nandeha eny ambony rano izany. Aleloia. Ry havana. Ny alina ianao mitovy ny alina rehefa mivavaka tady an' Jesosy tena anaty fahanginana ianao mialatsiny ohatra hoe amin'ny toerana misy ohatra hoe mikorotana ohatra hoe be dia be tsenana ohatra zany fa azonao atao koa ny manisy écouteur misy mozika amin'ny sofinao ohatra na tena hoe mifantoka na asianao vovoa raha ohatra raha tsisy écouteur aminao asy vovoa amin'izay mba ampahena le bruit zany ho heninao. Zay azonao atao koa zay zavatra zay. De eto zany ny tompo izy zany nandeha teny ambony ranomasina ankeny ampianan' Jesosy zany. Nandeha eny ambony ranomasina. Ry havana ilay fisarisana ange zany. Ohatra tsika zany anatin'ilay sambo kely tsika dia mahita an' Jesosy tsika mandeha eny ambony ranomasina. Matahotra ihany tsika satria olombelona. Hoe iny izy mandeha eny ambony ranomasina dia zavatra niseho no nahita azy nandeha teo ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka niteny hoe matotoa io. Dia ny antsoantso izy ireo no ny tahotra. Hitanareo zany. Tena ever'izy ireo zany fa matotoa. Hitanareo misy ny matotoa. Voatsotra anaty baiboly zany zavatra zany. Misy ny matotoa. Ka tokony tsika tena hoe mitandrina. Maro ny fanaratsy zany hoe ny devoly zany. Ny devoly zany no atao hoe matotoa. Ry havana. Ny fanaratsy manafika zay no atao hoe matotoa. Ny zavatra tsisy vatana zany. Fa fanaratsy. Ka tokony mitandrina antsika. Misy miteny hoe mahita ny mamanay efa maty, mahita andraiko efa maty. Ry havana, devoly zany. Devoly zany. Misy ny témoignage ao efa nambarako teto efa taonany maro momba ny amin'ny fanahy any hoe io ny havanao maty hoe miseho aminao. Ry havana, mitandrema. Tandrema fa devoly zany. Mila mitandrina isika. Dia eto zany izy ireo nietrehitra hoe matotoa zany dia natahotra izy ireo. Dia 9:20 nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe matokia fa izao ihany aza matahotra. Amen. Hitanareo zany. Jesosy zany manome toky antsika izy. Ny tompo dia manome toky antsika zanany Jesosy. Na inona problème na inona zavatra misy fiainantsika. Tokony hatsapa antsika hoe eo ne Jesosy rehefa tena zanany marina isika. Fa misy mbola tsy zanany. Raha mbola tsy zanany ianao mahatsapa, raha mbola tena amin'izao tontolo izao dia miverena aminy. Miverena amin'ny Jesosy mba tena ho zanany marina. Dia eto zany ny tompo dia miteny hoe matokia fa izao ihany aza matahotra. Ry havana, tiako be iteny satria efa niteny izay taminahy koa Jesosy hoe aza matahotra, aza matahotra hozy izy. Aza matahotra hozy izy. Indroa izy niteny anahy izay teny izay. Indray mpandeha tao anatin'ny nofy tanatin'ny nofy tamin'ilay any témoignage tamin'ilay fanompoan-tsampy be dia ilay devolin'ilay renibe anay moa zany ilay nanafika tanatin'ny nofy tamin'izay anompoka anompo an' Jesosy dia
natahotra be ny alina nisy satria tena hoe zavatra ratsy be zany le nofy azoko nefa tsy nofa tena hoe niady amin'ny fana ratsy mihitsy dia noho ny avy eo aho tsy nahita toro mihitsy dia no efa natory noho ny avy eo zany efa naharesan'ilay ratsy afaka jerenao ny vidéo mba le efa nompotsapy dia no efa natory noho avy eo dia nahita ny tompo eny amin'ny raha alanitra dia io teniny io hoe aza matahotra zay ny ray ny faharoa izy ilay tonga nanao opération anahy dia niteny kosa aza matahotra ny tompo sa tena hoe mampikalme antsika izy zany tsara Jesosy be fitiavana Jesosy 9:20 ary hoy Petera taminy tompoko raha ianao ara io dia say vao manantona anao eny ambony rano aho amen natreo aloha hitanareo zany eto zany Petera natoky izy zany fa Jesosy io satria hoe fantany hoe Jesosy rehefa eo ka miteny aza matahotra dia tokony zany tsika tokony hoe anaiky tanteraka hoe tsy anahy intsony alana zany le fanahiana ao anatsika ao dia niteny zany Petera hoe tompoko raha ianao ara io dia say vao manantona anao eny ambony rano aho asahanao an'izany ve tsika andeha ambony rano anatina Jesosy izany hoe ny tonga mihitsy hivoaka anatin'ny lakana dia hamindra ambony rano asa ve tsika hiteny an'izany raha mahita Jesosy ambony rano 9:30 azafady 9:20 ary hoy izy Jesosy zany miteny io manantona zay fotsiny teny Jesosy manantona hoy Jesosy zay fotsiny teny tompo taminazy manantona dia nidina tamin'ny sambo kely i Petera ka nandeha teo ambony rano anatona an'i Jesosy hatreo aloha ry havana nidina i Petera izany hoe niala sambo kely izy zany dia nandeha zany izy teo ambony rano anatona Jesosy nandeha izy zany anatona Jesosy isika koa isika izay efa nanatona Jesosy mamindra atsika matoky isika manatona Jesosy misy nefa ny fotoana tsy mijery ny tompo intsony isika dia avy eo tsika miletika ao anatin'ny fahotana zay le izy miletika ao anatin'ny fahotana raha tsy mijoro tsara aoka tsika hitandrana fa raha vao miletika tsika dia tonga dia ho any amin'ny afobeny iny eto i Petera jerevo ny toy any 9:30 hoe rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy ary raha nanomboka niletika izy dia niantsoantso hoe tompo vonjeo aho hatreo aloha hitanareo izany amen hatreo aloha eto zany i Petera izy namindra ny masony mifikitra amin'ny Jesosy nefa zany eo zany le fanahiana maha olombelona tsika koatra zany impiry isika no efa be fanahiana zay ny bebantsika rehefa avy eo ibebaka atsika rehefa avy eo impiry isika no manandra indray amin'ny hoe tsy fahatokisana an' Jesosy dia eto zany i Petera izy zany nanazana izy inona zavatra nanahiny Petera rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy io zany le problème rehefa manomboka mafimafy ny olana dia matahotra isika ry havana mila tsika tena hoe alantsika roantsika mihitsy dia voly fatahorana zany zay zany roantsika après koa zany zay zavatra zay ary raha nanomboka niletika izy dia niantsoantso hoe tompo vonjeo aho amen hitanareo zany eto zany izy dia nanomboka hoe niletika io le niletika tsy moramora manomboka tsy manan-kery intsony manomboka tsy misy courage intsony manomboka tsy mijery an'i Jesosy intsony fa mijery le problème be dia be manodidina mila mitandry antsika tompo jerevo fa niletika izy raha ohatra ka tsy teo Jesosy dia efa ny hafarany dia maty an-drano izy tsika koatra zany rehefa be ny olana dia tokony antso an' Jesosy tahaka ny Petera fa tsy avela fotsiny amin'izao dia kiva ty fa dia aleo amin'izao fotsiny may miletika ianao iletika dia farany dia difotra ry havana tena antsovy Jesosy izy rery ihany no vahaolana mijoroa mivavaha jerevo ny ohatra mentompeto izy mitokana mivavaka zay le ilaina zay mila mitokana mivavaka fampianarana lehibe na ataony tompo amintsika eto tena ibebahantsika mihitsy rehefa avy eo 9:30
dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe ry kely finoana nahoana no nisalasala ianao. Amen. Hitanareo izany, izay le izy. Ry havana, Jesosy nanatsotra ny tanany ho amin'ny Petera, izany hoe namonjy an'i Petera izy izany. Eo ny tanan'i Jesosy alohantsika. Efa niraisinao ve? Sa ny problemanao foana ny jerenao sy tsotronao fa tsy manatona Jesosy ianao? So dia tazominao avokoa ny olonanao rehetra fa tsy atolotra ao an' Jesosy, atolory azy ny tananao anio, atolory ny tompo ny tananao anio. Oka izay ny amin'ny akely ny finoana. Alao ny tsy finoana mba ionanao amin'i Jesosy. Jereo fa ny tompo ny teny hoe ry kely finoana nahoana no nisalasala ianao. Impiry tsika no misalasala, aza misalasala manana finoana amin'izay tompoko. Bebao amin'i Jesosy ny tsy finoanao, bebao amin'i Jesosy ny amin'ny fisalasalanao koa. 7:30. Ary izay tao an-tsambo kely dia niankohaka teo anatreny ka niteny hoe marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Hitanareo izany? Eto izany izy ireo koa izany. Satria jereo mazava be ny teny hoe ary izay tao an-tsambo kely. Izany hoe tsy niteny izy hoe i raha anina tao an-tsambo kely fa ary izay tao an-tsambo kely. Izany hoe izy rehetra izany. Izany hoe misy tovizany amin'ny Petera koa izany. Itsika rehetra koa izany io e. Itsika rehetra indray tsisy finoana. Tsika kely finoana moa izany, izany hoe misy finoana fa kely finoana. Tsika rehetra izany io. Mila tsika tena manana finoana lehibe amin'i Jesosy izany. Dia zareo niankohaka teo anatrehaka ka niteny hoe marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Ry havana, aza miandry ny fotoana hoe ahitana mirakla. Izay vao miteny hoe marina fa zanak'Andriamanitra ianao Jesosy. Fa tokony isan'andro amin'ny fiainantsika no itenantsika an'izany. Dia jereva zavatra niseho amin'ny Jaona 9 le indraisitsika le teneniko tamin'ny voalohany teo Jaona 9 dia vakiantsika ny amin'ny andininy fa rafady andiny fa roapolo ka hatramin'ny faha 120. Io ihany raisitsika. Vakiko ny teny anarana Jesosy tompo. Fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity aza matahotra, dia ta handray azy aho, azafady, dia ta handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo. Ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Amen. Hitanareo izany? Eto indray hafa indray ny teny Jaona. Eto izany niaraka tamin'izay. Io nasay fanahy masina tena hoe hitako tsara mihitsy io teo. Niaraka tamin'izay dia tonga tamin'izay tany nalehany. Izany sambo kely ry havana. Izany hoe mirakla be izany. Izany hoe le sambo kely teo ampovoan-drano teo eo. Dia niaraka tamin'izay tonga dia tonga tany ampita izany. Izay ilay Andriamanitra mirakla satria izy no miazona izao rehetra izao. Izy no manao izao rehetra izao. Ka tokony ino isika? Inona no mampananao? Inona no atahoranao? Inona no tsy inonao an' Jesosy? Ry havana, hitsangana antsika ny bebaka andohalika isika. Hibebaka tsika tondra ny tenantsika tsy ravy anatrehan'i Jesosy. Bebao amin'ny tompony amin'ny tsy finoanao. Bebao amin'ny tompony amin'ny tsy fankatoavanao azy. Bebao amin'ny tompony amin'ny mbola hitazomanao ny problemanao rehetra. Ny tompo tena hoe aza matahotra, dia aza matahotra. Nefa kosa mila amin'ny ratsy. Mila amin'ny ratsy tadiavan'i Jesosy bebe kokoa mivavaha aminy. Mazava be tena Andriamanitra. Andohalika tsika hibebaka tondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Mibeba ianao eto amin'i Jesosy ny mombanao. Jesosy tompo, misaotra anao Jesosy. Satria tompo, izay tsiraray avy Jesosy dia tahaka ny Petera. Eny Jesosy, tsisy afa-miala Jesosy satria tompo, impiry izay Jesosy no matahotra. Impiry izay tompo no tsy mino anao Jesosy. Nefa ny anao Jesosy dia efa eo aminay. Miandry anay anao Jesosy. Atsotranao Jesosy ny tananao amonjenao ny zanakao tsiraray avy. Tompo, mifona aminao Jesosy ny amin'ny fisalasalanay.
mifona aminao Jesosy ny amin'ny tsy finoanay eny tompo ny amin'ny fakelezany finoanay Jesosy io Andriamanitra mirakily ianao Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy fa ny problema foana tompo no hitanay tsiraray avy ka mifona aminao Jesosy tompo hifonanay aminao Jesosy satria miasa loha foana izay Jesosy ny amin'ny fiainanay nefa Jesosy io ianao efa eo ianao ary ny tenao aza matahotra izay ny tenao tamin'ny Petera Jesosy io mamindra fo aminay tsiraray avy ianao sasao Jesosy ny momba ny tenanay manontolo Jesosy mba aizanay Jesosy hamakatoa anao aizanay tompo manao izay sitrakao tompo mifona aminao koa Jesosy ny amin'ny tsy faharetana mivavaka finanjoana ohatra ka tsy maharitra mivavaka amin'ny Jesosy mifona aminy ianao satria misy ato olona izay tena hoe tsy mazoto mivavaka mihitsy misy ato olona izay kamo mivavaka mifona amin'ny tompo ianao mifona aminy tadiavin'be kokoa izy mifona aminao Jesosy mifonako aminao izy ireo olona Jesosy izay kamo mivavaka Jesosy izay tsy mazoto mivavaka amboary Jesosy izy ireo hitady anao bebe kokoa Jesosy malalao amboary tompo mba haharitra hitady anao mba hitady anao tompo tahaka ny any tendrombohitra Jesosy mitokana irery Jesosy mitady anao tompo mamindra fo aminay Jesosy amin'ny tsy faharetanay tompo malalao mamindra fo aminay satria tompo tena kamo mivavaka tokoa izay sambatan'olona Jesosy ka mifona mamelahanay tsiraray avy ianao amboary zay Jesosy mamindra fo aminay mamela eloka Jesosy malalao ampianary izay tompo hakatoanao ampianary izay tompo ho tahaka anao Jesosy satria n'Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy malalao diovy ny fijerinay diovy koa Jesosy ny vavanay amin'ny rano soa diovy koa tompo ny sofinay amin'ny rano soa Jesosy ny mombanay manontolo Jesosy ny tananay ny tongotray Jesosy sasao amin'ny rano Jesosy mba ho mendrika Jesosy tompo malalao okanao amindra fo aminay tsiraray avy tompo sotroinay Jesosy ny ranao oka ny ranao anadio ny taovanay manontolo anadio ny tenanay manontolo Jesosy satria tompo ianao no afaka manadio anay ianao tompo afaka manadio anay Jesosy tompo malalao mamindra fo aminay tsiraray avy satria Jesosy ianao no Andriamanitra lehibe indrindra no reriany Jesosy no masina amboary zay tompo avao zay Jesosy tompo sotroinay Jesosy ny ranao sotroiny rano Jesosy anadio ny taovanao tompo sotroiko Jesosy ny ranao Jesosy andoro Jesosy izay rehetra tsy anao anatin'ny taovako ranao Jesosy anadio Jesosy ny tenanay tsiraray avy ny lalan-dranay ny taovanay Jesosy ny ranao Jesosy no mandoro loharanoko aretina rehetra Jesosy ny asa favary tompo dia may tompo izay anatin'ny taovanay anatin'ny tenanay Jesosy dorana amin'ny ranao zany Jesosy oka ny ranao tompoko anatin'ny lalan-dranay satria tompo zanaky lanitra izay zanakao zay tompo oka ianao tompo anadio anay anamasina anay tompo satria tompo ianao ilay masina Jesosy mankasitraka anao Jesosy oka ianao tompo anadio zanakao tsiraray avy eran-tany amindra fo amin'ny tsiraray avy amela ny heloky ny tsiraray avy izay mibevoka aminao Jesosy diovy amin'ny ranao ny tsiraray avy diovy amin'ny ranao Jesosy ny tsiraray avy Jesosy malalao ianao koa tompo efa nandidy anay Jesosy roainy devoly ka hitsaka zay Jesosy andray ny hery sy ny fahefana androany ny asa ny fahavalo rehetra ka minaranao Jesosy va Nazareta no hitsanganako androako ny asa fahavalo rehetra miala ny devoly ny fahakamoana dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy miala ireo fahakamoana potena amin'ny rano Jesosy dia atsipy andavaky ny elo miala ireo devoly mitondra tahotra rehetra ravana amin'ny rano Jesosy atsipy andavaky ny elo miala nareo amin'ny tenako miala amin'ny ankonako miala ny asan'Andriamanitra potena amin'ny rano Jesosy devoly mitondra tahotra rehetra dorana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo place reo miala devoly ny tsy finoana rehetra potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo place reo tsy manakely tsy manapahefana mefa efa resana reo miala reo dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy miala devoly ny Jezebela potena amin'ny rano Jesosy miala ambony ka hatrany ambany potena amin'ny rano Jesosy miala konao ny asan'Andriamanitra dorana amin'ny rano Jesosy efa resana reo tsy mipetapetaka aminay miala devoly zava-drano dorana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy ny asa maty satana dia rafika anay dia tsy ambilina davaky ny elo place reo davaky ny elo place zava-drano potena amin'ny rano Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay miala amin'ny asan'Andriamanitra konao reo potena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo place reo efa resana reo hitsakitsana menarana
menarana ela itsakitsana mena itsao menarana itsakitsana menarana tsao menarana ela tsao tory amin'Ra Jesosy ny tongotrao toy ny afo ny tongotrao torako amin'Ra Jesosy itsakitsako menarana ela tapatapahana amin'Ra Jesosy tapatapahana amin'Ra Jesosy afo lanitra mandoro menarana ela mandoro menarana ela ravaky ny elo ny plasinao ravaky ny elo ny plasinao Ra Jesosy mandoro menarana ela poteko amin'Ra Jesosy le vonoko amin'Ra Jesosy torako amin'Ra Jesosy le vonoko amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinao satana efa resinao miala de vony Belzebuba poteko amin'Ra Jesosy raha afako amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinareo ravaky ny elo ny plasinareo efa resinareo miala de vony Lucifera torako amin'Ra Jesosy raha afako amin'Ra Jesosy miala to tokantrano tsy manakely aminay tsy manam-pahefana ravaky ny elo ny plasinareo efa resinareo miala anao satana entina hitanao potena amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinao miala aminay tsy manakely tsy manam-pahefana efa resinao miala eo de vony accident rehetra potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinareo tsy manakely aminay tsy manam-pahefana efa resy miala de volo mpamosavy torona amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinareo miala reo ny vavaratsy zay voaka ny fahavaratsy zay tonon'ny olona zay mitady anaratsina anay zay manaratsy anay de tsy ambinina fa torona amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy alevina ravaky ny elo zany any plasinareo mialinareo ny programa rehetra ny fahavazana tadidravana s'Andriamanitra de tsisy ambinina fa torona amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinareo ny devolo mpanafika rehetra ny ratsy totra rehetra de potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy ravaky ny elo ny plasinareo tsy manakely tsy manam-pahefana didina amin'Ra Jesosy fa resinareo miala de volo drabona potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy miala reo tokantranonay miala amin'ny tenanay potena amin'Ra Jesosy efa resinareo ravaky ny elo ny plasinareo efa resinareo miala de volo fahafatesana potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy miala anao la fahafatesana potena amin'Ra Jesosy entanao ravaky ny elo ny plasinao miala de volo rehetra mandridana tsy ambinina aminay potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy efa resy de volo rehetra mandridana torona amin'Ra Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay miala amin'ny Andriamanitra potena amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy raha afana amin'Ra Jesosy miala nareo fa resareo miala de volo fankalana de volo tsy fitiavana rehetra de potena amin'Ra Jesosy miala aminay nareo efa resy nareo itsakitsahana jipy ravaky elo any plasinao Ra Jesosy efa resy nareo raha anao Jesosy no mandrakotra anay raha koa fiambranao zay tompo malala o okany mandrakotra rahanao Jesosy amin'ny tenanay amin'ny ankonanay amin'ny asanao Jesosy rahanao Jesosy no ilainay mila rahanao zay tompo malala raha koa fiambranao Jesosy ny momba anay manontolo raha koa fiambranao Jesosy anilanao Jesosy malala o ka misaotra anao tera ho anao Jesosy misaotra Jesosy raha koa fondranao zay aleluia iverinandro tsika angataka ny fanahy masina angatao ny fanahy masina iray ameno anao araka ny rahateo satria masina ny tompo dia tokony tsika ho masina ihany koa angatao ny fanahy ny ameno tsika tsiraray avy angatao ny fanahy ny ameno tsika tsiraray avy Jesosy tompo makasitraka anao satria Jesosy ianao Jesosy no efa tompo nanomena ny sy fahefana nafanay tompo nandroaka ny fahavalo izay fahavalo ratsy indrindra ka zao Jesosy dia mangataka anao zay Jesosy oky ianao andefa ny fanahinao ray lay fanahy lehibe indrindra satria masina ianao ka ianao mandidy anay koa tompo mba ho masina tompo malala ho fenoy ny fanahy masinao izay fenoy ny fanahy masinao izay oky ianao ameno anay fanahy masina oky ianao ameno anay fanahy masina midira anatinay tsiraray avy fanahy masina fenoy mitafitafy izay fanahy masina mila ny afinao izay fenoy izay fanahy masina oky ianao ameno anay fenoy anao izay fanahy masina mila anao fatratra izay oky ianao ameno anay fanahy masina oky ianao ampianatra anay fanahy masina oky ianao anamboatra anay fanahy masina fenoy anao izay fanahy masina Andriamanitra mila anao fatratra izay ianao le fanahy iray ianao le fanahy ny fahazavana ianao le fanahy mpisolo vava ianao le fanahy fitiavana ianao le fanahy mpampihiratra ny amin'ny masom-pananay fanahy masina ho fenoy anao izay amboary izay ianao le fanahy fitin'Andriamanitra eo alohan'ny iray fenoinao zay fanahy masina mila anao izay ianao le eto aminay mandrakizay ka fenoinao zay fanahy masina mila anao fatratra izay oka koa anao fanahy masina ampiteny ny mpanomponao rehefa avy eo oka koa ianao fanahy masina hiasa aminay tsiraray avy mandrakariva
ka misaotra anao fanahy masina malala. Misaotra anao fanahy masina malala. Misaotra anao fanahy masina. Mankasitraka anao. Mankasitraka anao. Satria tsapako fa eto ny afonao. Eo aminay ny afonao fanahy masina. Eo aminay ny afonao fanahy masina. Mety tsapanao any aminao. Enonao amin'ny tarehinao ary enonao koa amin'ny tananao. Enonao amin'ny tarehinao ary enonao koa amin'ny tananao. Mameno anao fanahy masina. Raha tena vonona tokoa ianao. Raha tena vonona ianao dia mameno anao ny fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Milanao izay. Milanao izay. Milanao izay fanahy masina fenoana mitafotafo. Mameno antsika izy. Izay tsika tena hoe disposé tsara. Mameno antsika izy. Mameno antsika izy. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Okanao anasitrana izay tsy salama. Okanao anasitrana izay tsy salama amin'izao resy fotoana izao. Raha ohatra ka marary ianao dia petrao amin'ny ilay douleur amin'ny tenanao, ny tananao. Fenoanao izay fanahy masina. Okanao anasitrana izay tsy salama fanahy masina. Enao no dokotera mpanasitrana. Ny afonao fanahy masina no mameno anay amin'izay ora sy fotoana izao. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy iray. Misaotra anao. Misaotra anao fanahy masina. Mankasitraka anao. Mankasitraka anao. Lideranao. Lideranao. Ianao ilay afo mandevina. Ianao ilay afo mandevina. Ianao ilay afo mandevina ny faratsiana rehetra. Ka misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Mankasitraka anao. Lideranao mankalaza. Mivoninahitra dia ho anao rehetra. Misaotra fanahy iray. Misaotra fanahy iray. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Satry foana ny hijanona eo anatrehany fanahy masina. Tsy maintsy misy fotoana hijanona kely ihany amin'ny lera sy ny fotoana koa. Satria satry na adiny iray ara eo foana na adiny roa dia saotra ny tompontsika ny amin'ny fanafelon'ny fanahy masintsika tsirairay avy. Ka mahay resa tompoko dia tonga dia mametraka veloma aminareo zako dia omeko ny zokerika ny toena dia samia tahiny tompo-daontsika tsirairay avy. Amen. 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 Saotra ny mama Felicia tsika ny amin'ny fotoana nahafahantsika ny bebaka nandray ny tenin'Andriamanitra. Tsy handalo amintsika foana izany ny tenin'Andriamanitra fa tena hiasa hanadio hanavao antsika. Ary rehefa mibebaka tokoa tsika dia nasaha nandroaka ny devoly dia rehefa lasa ny devoly araka ny atao teo dia angatahana ny fanahy masina. Amen. Satria fanahy ratsy no mitoetra dia mahatonga antsika mandroaka ny devoly. Ny devoly tena tsy kely lalana mitady hevitra izy eo ambaravarany fon'ny olona eo foana izy dia raha vao hisy hidiry ianao dia miditra eo na petera izay nafana fo iny hitantsika tsara fa nahita an'ilay rivotra mahery izy tonga dia natahotra. Devoly izany araka ny fanazavan'ny teny teo dia tonga dia saika niletika, izany hoe hitondra anao any amin'ny elo, any amin'ny hafobe ny devoly ka angatao izany ilay fanahy masina. Amen. Rehefa ny fanahy masina mameno antsika dia miala ny tahotra dia masaha ary iseho ny voninahitran'Andriamanitra ho tafita. Izay ilay izy teo hoe tafita tampotampoka teo tonga dia efa ery amin'ny moron-drano, ery amin'ny tany maina izany dia tafita miaraka amin'i Jesosy ny tena tanjona. Tsika tsirairay avy tafita hitan'ny tompo any amin'ny lanitra. Dia araka ny programantsika izany androany isaky ny asabotsy faharoan'ny volana tahaka izao izany misy fiovana fampatsahivana amintsika dia ny fandraisana fanasan'ny tompo eto amin'ny YouTube. Ny sabotsy voalohan'ny volana moa izany dia natao ny fandraisana fanasan'ny tompo ao amin'ny WhatsApp izay iarahana amin'ny mpiara-mivavaka eran-tany ihany koa fa ny atoandro io. Isaky ny sabotsy atoandro izany fa izao izany isaky ny sabotsy hariva tahaka ny mpanao amin'ny 9 ora loatra izao. Taloha isaky ny voalohan'ny volana dia lasa isaky ny sabotsy sabata faharoan'ny volana. Izay izany sady fanazavana no tokony ho fampatsivana antsika izany fa isaky ny sabotsy sabata faharoan'ny volana dia miomana antsika handray fanasan'ny tompo izay efa vita batisa amin'ny ranobe. Dia hivavaka aloha tsika alohan'ny handraisantsika ny teny ifampiarezantsika hanazavana ny hoe inona no tokony ho fantatsika amin'izany hoe fandraisana fanasan'ny tompo izany
Iteny ity ihany koa zany izay meny tompo tatoato dia tiany hanazavana ihany koa hoe inona no tokony atao, inona marina no atao iomanantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo dia eo amin'ny Hebreo 7 zany. Avy eo moa zany mitady an'io Hebreo 7 io fa hivavaka isika hametrantsika ny fotoana koa zany ary indrindra angatahantsika ny fanamasina efa eo izy fa izy tokoa no hiteny sy hampafantatra ny sitrapony. Hivavaka isika tompoko. Eny indray Jesosy Kristy fanamasina misaotra anao izay satria eto aminay tokoa ianao, eo aminareo mandrakariva ozy ianao ary ao anatinareo ka dia misaotra ny amin'ny fotoana androany mankasitraka tompo fa ianao nefa niaraka taminay teto, misaotra ny amin'ny ranao soa manadio sady ary izany koa nefa omaninay raha hikasa hisotro ny ranao izay Jesosy hihinana ny tenanao amin'ny alalan'ny fanasana izay ataonao aminay tompo satria izao dia fanasana tianao ho tsarovana ka dia manatrehana anay Jesosy raha hiteny hanambara hanazava ny sitraponao dia aoka tsisy ambaraka afa-tsy ny teninao, aoka tsisy hoen'ny mpanomponao koa fa ianao ny teny ary tsy hiverina foana ny teny fa tena hiasa am-po sy ny fanahiny tsirairay avy ka dia mitenenena foana tompo araka ny fombanao fa vonin-kiaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika zany araka ny tenin'ny mpanompony tery amboloany koa dia fahatsiarovana moa zany, fahatsiarovana lehibe mampatsiahy ny mpanompony teo hoe tamin'ny heritaona ohatr'izao zany dia tany Madagasikara dia jereko eto ny satria moa izaho mandray naoty, io zany ampaherezana antsika foana mandraisa na manana boky mihitsy na moa izany boky kely eto dia mandray naoty ny zavatra niseho tamin'ny heritaona dia voasoratra akato hoe sabata 20 septambra 2024 2024 dia ny zavatra natao tamin'izay zany atao mitovy hoe fotoana fanokanana. Izay zany lisy fanokanana roa no natao tamin'io, fanokanana mpanompo dia ny mpaminany sy ny evangelista sy ny hafa koa zany dia ny fanokanana koa ny toby masina izay nanokana ny tompony toby. Tsy ho tohizako lava moa izy zany fa nisy tenin'Andriamanitra tamin'izany fa famehezana fohy zany araka ny naoty izay noraisiko tamin'izay ka dia isaorana ny tompo mifampatsiahivana satria tsika tsy mankalaza anniversaire araka ny teny fa fisaorana ny tompo hoe ny tompo natoa mampatsiahy an'izany dia tiany ho fantatra zany hoe niasa izy ary tanterahany izay sitrapony araka ny teny izay hozaraintsika eto zany. Dia ho vakiantsika ny teny zany amin'ny Hebreo 7 tonga dia raisiko ao amin'ny andininy 1:10. Ny andininy 1:10 dia hajanona amin'ny andininy 9:20. Somary lavalava fa vakiantsika ahafantarantsika hoe inona moa zany no tian'ny tompo ambara amin'izany atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Hebreo 7 manomboka amin'ny andininy 1:10. Ny lohateny eto amin'ny baiboliko izany hoe ny fahambonian'ny fotoam-pivavahana vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy. Namakivaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra tsara, lavitra sady tsara, lavitra izay tsy natao tanana izy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy nefa tsy mba nitondra ranosolahy sy ranjanak'omby izy fa ny rà ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Fa raha ny ranosolahy sy ny ran'ombilahy ary ny laven'ny vatotra omby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina ka manadio ny nofo, maika fa ny rà Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompohanareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia fanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny
fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Izany dia mba ahazoan'izay voantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay. Fa raha misy didim-pananana dia ilaina ny ahafantarana ny fahafatesan'ilay nanao fanekena. Fa manan-kery ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy manan-kery kosa izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà, fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araky ny lalàna, dia nalainy ny rano zanak'omby sy ny rano solahy mba ny rano sy ny volon'ondry, jaky ary ny hisopa, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy: ity no rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Ary ny tabernankely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompoam-pavahana dia novavazany raha toy izany koa. Saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy rà halatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidin'ny zavatra any an-danitra, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa mankany an-danitra mihitsy. Ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika, tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny raha ny zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy, ary izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy, mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Ary raha tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra azafady indray mandeha hitondra ny otany maro, dia hiseho fanondroany tsy amin'ny ota, fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany. Eto izany dia ao amin'ny Hebreo no manazava ny teny. Ito moa izany fanazavana mpanampiny araky ny mpandinika dia ny Hebreo tsy fantatra hoe iza no nanoratra azy. Fa araky ny mpandinika dia misy mieritreritra hoe Timoty tokoa ve no nanoratra anazy, sa i Paoly, sa i Lioka, sa Barnabasy. Fa araky ny fandiniana fa tsy fantatra hoe iza no nanoratra azy, nefa ilay teny voasoratra izany dia tena teny tena tsara ho an'ny kristianina. Ary io teny io dia teny tamin'ny mbola tsy rava ny tempoly, tamin'ny 70 taona taonany nalasan'i Jesosy moa izany, nahaterahan'i Jesosy azafady, dia fantatra hoe tamin'ny taona faha-70 amin'izao taona iainantsika izao izany dia nidoran'ny Rômanina ny tempoly izay nivavahan'i Jiosy dia tamin'izany. Fa araky ny fandiniana izany dia mbola talohan'io izany ny mbola tsy may le tempoly izany no nanoratra ny mpanoratra ny Hebreo. Dia ho an'ny kristianina izay jiosy tany Hebreo izany no tena nilazany hoe le olona izany mbola zatra satria be dia be ny jiosy izay mieritreritra ihany nahita hoe Jesosy araky le teny teo nanao fahagagana. Hitantsika ny fahagagana nataony tamin'ny mpianatra teo, tandro Petera teo sy ny olona maro izay nomeny sakafo ny sitraniny, dia efa be dia be nanomboka nanaraka an'i Jesosy izany, nanaraka hoe tena iny le zanak'Andriamanitra, iny le Kristy, izy ilay Mesia. Dia tena niteny izany le mpanoratra ny Hebreo hoe ho an'ny jiosy hoe tena tsy misy zavatra azo atao anie amin'ny fanarahana ny tompo raha tsy misy raha latsaka. Le fomba izay natao teo amin'ny tempoly fandatsahana rà izany dia nataon'i Jesosy indray mandeha monja. Dia izay nahagaga mihitsy efa niteny Jesosy hoe ho rava io tempoly io. Tsy zavatra mifanongoina vato iray ary io izany le araky ny fahazavana tenenina amintsika foana hoe mur de lamentation izany izay any Jerosalema, eo sisa ny ambiny eo
eo ny jiosiny mbola mivavaka. Fa efa nitenin'ny tompo hoe ravana io. Zany ary ny tena nanamilo anazy fampielezana androany zany tao amin'ny fiaraha-mivavaka hoe ravako ao anatin'ny 3 andro izy de atsangako indray. De tesitra ny mpisorona be de nanomboka tam'zany no samborin'i Jesosy de ny fatoran'ny zareo zany ka zany tena rava tokoa ilay izy taty aoriana de tsisy intsony ny sorona, tsisy fisoronana intsony zany tamin'Israely satria tao amin'ny tempoly ihany no fisoronana. De nijanona io fisoronana io zany le mamono raha nosy mandratsaka rà zany mamono omby de najanona io fa hatram'zao. Io zany mampatsiahy kely satria efa nambara zany ity teny ity fampielezana tamin'ny fandraisana tamin'ny herinandro ambony dia ny teny mihitsy ny fanamasina mampatsiahy eto hoe ny devoly de mangala tahaka koa. 700 taona, 800 taona teo aoriana dia tonga zany ny Mahomet de niteny hoe izy indray no mpaminany farany de nangalany tahaka de naveriny indray io le ataon'ny silamo am'zao fotoana zany mbola mandatsaka raha io sy manao sorona. Fa tamin'ny eo amin'ny zanak'Israely de efa mijanona io tsisy intsony. Ny fandatsahan-drà zany ao amin'ny tempoly satria zany no ataon'ny mpisorona lehibe fa Jesosy nanao indray mandeha monja noho ny tonga Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana dia rava io de tsisy intsony zay zany sady fanazavana no idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho vakiantsika amin'ny andininy voalohany ilay izy vakiako fotsiny zany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ahafantarantsika hoe inona marina moa zany le zavatra niseho tao amin'ny tempoly io. Satria ny tempoly tam'zany mbola nisy zany ny tempoly tao Jerosalema dia fantatsika hoe inona ny zavatra miseho. Raha mazoto moa ianao zany de afaka vakianao ny andininy 9 fa mbola fanazavana zany raha manam-potoana isika de mbola vakiantsika kely ny amin'ny 10 fa zany rehetrarehetra zany de manazava ny amin'ny hoe rà tsisy famonjena hozy izy raha tsisy lahlatsaka. Zay nahatonga an'i Jesosy nandatsaka ny rano nanaiky izy halatsaka rà teo amin'ny hazofijaliana ho famonjena fanavotana antsika. De arak'izay araky ny tenin'ny mpanompony teo raha vonona ianao ho dioviny Tompo satria ny ran'i Jesosy ihany no tena manadio ka mbola tsy nandray an'i Jesosy avy eo de hisy vavaka avy eo zany ho fanoloran-tena ho fanadiovan'ny Tompo raha variana niembotra ianao koa zany niembotra isika dia fotoana koa zany hanavaozana fanoloran-tena rehefa avy eo zany misy vavaka alohan'ny handraisana fanasan'ny Tompo. Vakiako ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 zany fanazavana ny amin'ny hoe inona marina ny zavatra niseho tao amin'ny tempoly tam'zany fotoana zany ny andininy voalohany amin'ny 7 Hebreo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nanana fitsipika ny amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny fitoerany masina etỳ an-tany. Fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany de ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fitoeran-jiro sy ny latabatra ary ny mofo atao fanatitra. Tao ambadiky ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra. Tao no nisy alitara volamena fandoroana ditin-kazo manitra sy ny vata misy ny fanekena izay voapetaka takelaka volamena manontolo. Ary tao anatin'io no nisy ny vilany volamena izay nisy ny mana sy ny tehiny Arona izay nitsimboka ary ny vato fisaka ny fanekena. Vato fisaky ny fanekena azafady. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima misy voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana tsy ho voalaza tsiraray ny amin'ireo ankehitriny. Andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra eo amin'ny taberna kely voalohany hatrany ny mpisorona hanatanteraka ny fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idira misorona be irery ihany indray mandeha isan-taona. Ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay atolony noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalàna. Koa izany no hanambarany fanahy masina fa mbola tsy ho voaseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanoharana ho amin'izao andro ankehitriny izao izany
ary arak'izay no anolorana fanomezana sy fanatitra, izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretany, fa momba ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroana ary ny fisasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo, voatendry atao mandra-piavy ny fotoana fanavaozana izany. Amen. Hitantsika fa rehefa vakiana miadana dia tena mazava mihitsy izany ny zavatra niseho tany amin'ny taon'ny Tempoly, izay na Solomona moa izany nanangana azy voalohany dia efa niravahana matetika izy io dia efa taty aoriana efa fahatelony izany nanamboarana azy, izay vao rava tanteraka izy amin'izao eo mampatsiahy kely fa amin'izao izany atao hoe andro farany fa efa misy miteny fa mikasa hanamboatra ny Tempoly indray izany zareo. Io izany ny zanak'Israely moa izany izay mbola mino fa mbola tsy tonga Jesosy, tsy mbola tonga ny Mesia, fa zareo koa miandry ny Mesia mbola ho avy foana ny Israelianina, fa tsika izany dia efa mino fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ary jiosy dia mahatonga an'ity teny ity izay jiosy nino fa hitanay mihitsy fa Jesosy no Mesia. Satria rehefa nanontaniana izy nampisorona be na ny gouvernoura nareo nanao fanadihadiana taminy izany tany Isiny Zambolona dia niteny mihitsy izy hoe ianao ve ilay Kristy zanak'Andriamanitra, dia io izy voalazanao. Io izany amin'ny finoana no andraisantsika izany koa, ary tenin'i Jesosy izany rehefa tonga tety izy dia naniraka ny fanahy masina, izaho izy handeha fa ny fanahy masina no irahako ho aminareo. Dia izany rehefa fanazavana eto izany matetika rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra isika dia ny fanahy masina no tena angatantsika, satria raha tsy misy an'io fanahy masina io koa dia mandeha araky ny nofo, mandeha araky ny saina ihany tsika, fa angatao foana ny fanahy masina hameno antsika mba tsy ny tenantsika izany no mandeha aloha, tahaka ny nataon'i Petera, fa rehefa Jesosy eo amintsika dia tsisy tahotra, tsy miletika, ary indrindra manolo-tsaina sy manolo-pahendrena izy. Izay ilay asan'ny fanahy masina. 120 aminaran'i Jesosy. Fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, namakivaky teo amin'ny tabelona kely lehibe, lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Izay izany no nataon'i Jesosy. Kristy ilay Jesosy ilay Mesia. Hazavaina amintsika moa izany hoe Kristy ihany no Mesia, na Masia izy amin'ny teny Hebreo, Masia na Mesia, dia io natao hoe Kristy amin'ny teny Grika, dia izy no tonga mpisorona be. Jesosy mihitsy no mpisorona be izany, tsy nandeha, tsy vita amin'ny fanao etỳ an-tany izany, fa zavatra lehibe lavitra izay tsy natao tanana hozy izy. Izany hoe eto izany tena hazavainy mihitsy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Zavatra ny fanorantenan'i Jesosy izany, ny sorona ataon'i Jesosy izany, zavatra tsy etỳ an-tany no tiany lazaina amin'izany, fa any an-danitra any, izay any amin'ny Apokalipsy any izy miteny foana fa Jesosy dia eo ankavanan'Andriamanitra any ambony any zareo no miandry antsika. 120 aminaran'i Jesosy. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy, nefa tsy mba nitondra ranosolahy sy ranon-janak'omby izy, fa ny raha ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Amen. Tena tsara mihitsy izany. Izy izany tsy ilay ohatran'ilay araky ny fanazavana teo hoe raha ny biby ny vonoina tamin'izany fotoana izany ny ranosy, ny ran'omby hatramin'ny voromailala be dia be dia tena amina tapotsisa izany ny biby ny vonona tao sy ny raha latsaka tao izany, fa izy tsy nanao an'izany Jesosy, fa ny tenany mihitsy, ny raha ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay. Izay izany mila raisintsika amin'ny mpinoana mihitsy, ary izay mihitsy izany ilay Jesosy, fanavotana mandrakizay. Tsy ilay miverina foana hoe andeha hiakatra any Jerosalema foana dia ao amin'ny Tempoly foana, fa ao amintsika arak'ilay tenin'ny mpanompony teo hoe mivavaka ianao ao amin'ny efitranonao dia mangataka ny ran'i Jesosy hanadio, fa izy no tena manadio mandrakizay mihitsy izany ny ran'i Jesosy. Dia eto moa izany fanazavana kely, satria mety hoe maninona nisy raha latsaka rehefa misy tsy soratana eto, izay mahatonga ilay teny teo hoe tsy voateny an-tsipiriana eto ilay izy, fa alohan'ny hamonoana an'ilay biby ho vonoina izany, na ondry na osy na inona,
dia apetraky ny mpisorony eo amin'ny lohan'izy le biby zany ny tanany de ohatran'izay zany ohatran'ny hoe izay no mahafaka ny hotan'ny olona. Kanefa ataon'ny olona kilalao lay izy, ataon'ny olona kilalao izy satria hoe zah zany le biby misolo. Fa eto raha tena tian'ny tompo ianao tsy te handatsaka ny ran'i Jesosy isan'andro ianao dia mila mihitsy zany madio indray mandeha monja koa de ho afaka amin'ny fahotana fa tsy miverina amin'ny ota intsony. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny ranoso lahy sy ny ranomby lahy ary ny laven'ny mivatotra omby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina ka manadio ny nofo, maika fa ny rahan'i Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Amen. Zany zany hoe zany le endrika ivelany tamin'izany satria misy hoe nidorana zany rehefa vita ny fandatsahan-dra de dorana le efa natitra de lasa misy lavenona mihitsy de ireny zany afafy dia ohatran'ny hoe zay no endrika hoe fanadiovana ny nofo. Fa moa izy hoe maika fa ny rahan'i Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Raha mamaky ny baiboly ianao zany fanahy mandrakizay eto dia fanahy lehibe, efa lehibe zany de mandrakizay. Zay le izy hoe resaka ara-fanahy foana le izy zany fa tsy ara-nofo intsony rehefa tonga Jesosy dia ny fanahintsika no tiany vonjena. Zay le hoe ho avy Jesosy ka izay vonona sy mitahiry ny tenany ara-panahy, masina ivelany sy anatiny zany zay le ambarantsika eto amin'ny fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy eto hoe masina, mitahiry inona no tokony atao mba hamasina antsika. Fa izay masina ihany ohatry izy no ahitan'Andriamanitra ary izay masina ihany no hiakatra hiara-hiakatra amin'i Jesosy satria ho avy izy. Dia zany ohatry izy le fanahy amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo. Feo amin'ny fieritreretana io io fanahy io koa zany. Tsy le nofo, ny olona manko zany mandeha araka ny nofo de hoe ny nofo zareo tena zay zao mifankampanahy mihitsy amin'izao fotoana izao. Be da be olona mpanaraka hatramin'le fiaraha-mivavaka, manana trano ngeza be ry zareo tena matanjaka be le mpanompon'Andriamanitra le mpitatanao fa izy tena mandeha amin'ny jet privé, be da be garde du corps. Mila mitandrina zany tsika. Fa tsy amin'ny alalan'ny nofo mihitsy, tsy amin'ny alalan'ny nofo mihitsy ny fandehanana any amin'i Jesosy fa fanahy. Raha mijery an'le olona amin'ny nofo fotsiny ianao mety manao fahagagàna izy, mety mahita zavatra maro izy fa ny tompony no hitsara ny asany tsirairay avy. Fa miaraka amin'i Jesosy zany de fanahy mandrakizay, fanahy foana fa ny endrika ivelany io fakam-panahy mihitsy zany amin'izao fotoana izao zay antsoina ihany koa hoe antikristy. Le antikristy zany na le olona mihitsy maka ny toeran'i Jesosy, maka ny toeran'i Kristy na le devoly no manohitra an'i Jesosy koa izay manohitra an'i Kristy, zany no atao hoe antikristy. 5 amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany dia fanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Zany dia mba ahazoan'izay voantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay. Zay zany izy handray lovontsika, tsika voantso. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao raha manolo tena ho an'ny tompo ianao raha mbola tsy nandray ka nandray an'i Jesosy hoe manaiky anazy ho tompo sy mpamonjy de ho mpandova araka ny teny eto zany. De ho hitantsika fa hazavaina eto le inona moa no dikany hoe mpandova. Raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany 9 hoe fa raha misy didim-pananana dia ilaina ny ahafantarana ny fahafatesan'ilay nanao ny fanekena. Fa manan-kery ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana fa tsy manan-kery kosa izany raha mbola velona ilay nanao azy. Hitantsika amin'izany ty baiboly ty testamenta vaovao zany nosoratan'ny Hebreo fa tamin'ny 2000 taona lasa mahery zany no nosoratana. Kanefa matoa nosoratany tamin'izany de zany no fa endrika ny lalàna ny ainan'ny zanak'olombelona tamin'izany. De aza gaga tsika fa ny lalàna iainantsika zany mety hoe misy lalàna efa naharitra be ny lalàna frantsay na lalàna firenena hafa na malagasy ny didim-pitsarana zany nalaina tamin'ny baiboly daholo ireny. Ny dika zany hoe tamin'izany izy de efa niteny mihitsy hoe tsy manan-kery ny didim-pananana raha mbola tsy maty le olona velona na manoratra foana ary izy.
Manoratra foana izy hoe zao ny didim-pananana amin'ny amin'ny fananako fa mbola tsy maty izy tsy manan-kery io. Fa raha vao maty le olona zay vao manan-kery io. Ka tsika zany rehefa natsoina hoe mpandova dia nanaiky mihitsy Jesosy ho faty. Tsika indrindra tsika malagasy zany ny zanak'Israely moa zany efa nividian'Andriamanitra hoe tokony handova mivantana fa tsika izay firenena hafa tsy nandova an'i Jesosy mihitsy tsika ho mpandova raha tsy nanaiky mihitsy Jesosy ho maty teo amin'ny hazofijaliana dia lasa manana mpandova koa tsika. Voateny zany any amin'ny Hebreo koa izy miteny an'izany na any amin'ny Romanina any. I Paoly koa moa zany manoratra an'izany ry Petera dia miteny an'izany mihitsy hoe lasa mpandova isika satria tsika koa lasa hoe zanak'Andriamanitra. Tsy tokony ho menatra zany tsika hoe zanak'Andriamanitra fa noho Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana dia ny teny lasa mpandova isika dia lasa zanak'Andriamanitra. Misy manko rehefa miteny hoe izay zanak'Andriamanitra dia mamenatra na hoe manamary-tena. Tsy fahamarinana tena mihitsy zany fa ekeo amin'ny finoana ary mila mino tsika fa zanak'Andriamanitra satria mpiara-mandova amin'ny Kristy, mandova amin'i Jesosy rehefa nandray azy ho tompo sy mpamonjy. Zay zany fanazavana amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahavalo amby folo no raisintsika zany zao hoe koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà. Fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny rà ny zanak'omby sy ny ranosilà mba ny rano sy ny volon'ondry-jaky ary ny hisopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy ity no rà ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Any amin'ny Exodosy fahaefatra amby roapolo andiny fahavalo no tenenan'i Mosesy an'izany fa azo vakiana manontolo tamin'izany zany raha miresaka hoe Mosesy dia mbola tsisy indray ilay tempoly izay efa natsangana tamin'ny andron'i Solomona hozy tsika nanomboka nanangana ny tempoly. Zany efa tonga taty Jerosalema izy Solomona dia zanak'i Davida. Efa aty aoriana be zany fa tamin'ny andron'i Mosesy io dia vao nivoaka ny Ezipta ry zareo no teny hanefitra no nasain'Andriamanitra, naseho an'Andriamanitra tamin'i Mosesy mihitsy zany tao amin'ny tendrombohitra Sinay hoe zao ny endrikan'io tabernakel io dia nataon'i Mosesy io dia io ilay fisoronana. Dia rehefa nanao zavatra sorona tao zany Mosesy sy Arona tamin'izany dia io no tenenina satria nasain'Andriamanitra tenenina zany hoe ity no rà ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Tiaka izany hoe misy rà foana ary arak'ilay teny teo dia tsika zany amin'izao fotoana izao raha misy rà, ny ràn'i Jesosy no latsaka teo amin'ny hazofijaliana manadio dia anisany voadio rehefa mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Eto dia mampahatsiaro satria mahatsiaro ny tamin'ny heritaona tokoa izay natao batisa tamin'ny rano be zany izay fa betsaka nefa natao batisa tamin'ny rano teo aloha fa nasain'ny tompo navaozina zany no havaozina hoe atao batisa ihany nareo fa tian'ny tompo zany ho hiainga vaovao mihitsy. Zay ilay fanekena vaovao. Tompo manana ny fombany izy amin'ny fanahy masina. Rehefa miteny Jesosy hoe zao atao dia manaraka zany dia ny diovina dia rehefa natao batisa ny tsirairay avy taminay zany rehefa natao batisa dia nahita ny ràn'i Jesosy. Tena samy nahita ny ràn'i Jesosy daholo io ny ràn'i Jesosy hitanao mihitsy zany mikoriana manadio. Ka izay ilay izy angatao mihitsy ny tompo hanadio antsika, hanadio anao amin'ny rano fa io rà io zany ilay fanekena vaovao izay nalatsaky ny tompo indray mandeha monja fa tsy niverina matetika izy io sisa. Andiny faha iraika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra entiny manao fanompoam-pivavahana dia novavazany rà toy izany koa. Hitantsika tamin'ny fomba tamin'ny andron'i Mosesy zany dia izay ny fanaony satria Andriamanitra no niteny azy tamin'izany nanoro an'ilay lalana zany tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay niseho tamin'i Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Hoe tena fafazana rà mihitsy zany ny rehetrarehetra mihitsy. Andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Zany ny lalàna izay napetraky ny tompo tamin'i Mosesy zany tamin'izany fa raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Io teny io dia haintsika tsy hianjera fa izany ny fanazavana azy. Raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Midika izany hoe tsy maintsy nandatsaka ny rano mihitsy zany ny tompo teo amin'ny hazofijaliana izay vao voavela helokitsika tsisy manao ny marina na dia iray mpanota
ratsy daholo tsika fa angatao ny rahan'i Jesosy. Raha tianao zany ho voavela-heloko. Zay le hoe angatao ny rahan'i Jesosy dia misotro ny rahan'i Jesosy mihitsy ary. Zay mahatonga antsika handray fanasan'ny Tompo eo. Ny rako hozy izy ny tena fisotro, ny tenako ny tena fihinana. Fa angatao mihitsy ny rahan'i Jesosy fa io rahan'i Jesosy io tena ho famelan-keloka. Averintsika indray amin'le teny teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe 2:20. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Amen. Koa dia tsy maintsy 2:20, koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny nitandidony zavatra any an-danitra, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Tandindona fotsiny kay zany le zavatra natao teo aloha, fa am'izao zany le tenany zavatra any an-danitra de Jesosy. Izy le tenany zavatra any an-danitra no tsara noho ireny ozy izy, fanatitra tsara noho ireny 2:20 anaran'i Jesosy. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindony tena fitoerana masina, fa mankany an-danitra mihitsy. Ary ankehitriny izy dia miseho eo anatren'Andriamanitra ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona hitondra ny rano zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Hitantsika amin'izany fa zao tokoa zany ny andro farany. Tamin'izany izy nefa niteny hoe zao ny andro farany. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao raha mahita ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao tsika dia tena mahatsapa mihitsy. Tokony hatsapa ny tsirairay avy fa izao tokoa no andro farany. Tena izao mihitsy zany ny andro farany satria maro ny zavatra voateny ny ao amin'ny Apokalipsy, ny ao amin'ny Matthieu 2:20 dia manambara mihitsy fa izao no atao hoe andro farany. 2:17 aminaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondroany, tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amen. Eto zany dia araky ny teny teo hoe ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Nampieritreritra anahy zany io rehefa namaky hoe aika izany ny olona dia tsy maintsy maty indray mandeha. Io tsy maintsy mandalo fahafatesana isika. Mpanompon'ny Tompo zany Mama Felisia matetika miteny hoe raha matahotra fahafatesana ianao dia mieritreretra fa mbola tsy vonona hiaona amin'i Jesosy any an-danitra. Fa tokony tsy hatahotra fahafatesana isika fa handalo amin'izany ary mandeha amin'izany daholo. Fa io lalana io dia tokony hifaliantsika fa hiaona amin'i Jesosy. Ary io le mila mitandrina satria raha nanao tsara antsika zany mandeha amin'ny famasina sy fahamarinana dia tsy matahotra an'ilay fitsarana. Mahatonga ny olona matahotra fahafatesana dia matahotra satria ratsy ny fiainany, ratsy ny nataony dia matahotra fahafatesana izy. Satria hisy ny fitsarana hozy izy, tsy maintsy misy ny fitsarana. Fa eto zany 2:20 ny teny izay tohizantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondroany, tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Zay zany ho azo famonjentsika izay miandry an'i Jesosy. Zay mahatonga an'ilay mitandrina. Ny olona miandry zany hoe mety zany fampatsiahivana koa ny amin'ilay Virginy 10, 5 endriny 5 adala, samy niandry ireo, samy nahazo solika, samy nahafantatra daholo hoe ho avy ilay mpampakatra, fa misy tsy niandry, tsy nitahiry ny solika any ka rehefa tena tonga ilay izy satria resy tory.
elaela ohatran'izao fiandrasantsika zao zany, ela tsy tonga Jesosy, aiza ihany an'le Jesosy ho avy a, farany a maty ny solika tao, maty ny afo, dikan'izany a maty ilay fanahy masina, manomboka tsy hita samy nandray fanahy masina, samy nandray an'i Jesosy, samy diovin' Jesosy tamin'ny rany fa rehefa avy eo variana malaina arak'ilay teny teo kamo mivavaka, tsy mino, variana amin'izao fiainana izao dia tsisy intsony. Fa rehefa tena tonga le mpampakatra tamin'ny mamaton'alina hozy izy ny tonga aloha izany a, dia tonga le mpampakatra niantso hoe iny fa aingana nareo, zay vao mikiropaka amin'izay hoe aiza mba meo koa zay, meo am'le anareo koa zay, fa nitenin'ny olona nay nitahiry zany, zay le mitahiry solika hoe mila mitahiry ny fanahy masina amintsika, dia lasa ny sasany hoe nandeha nividy tany amin'ny mpivarotra, fa mandrapiveriny a efa nidy ny vavahady hozy izy, nidy ny varavarana de ozy ny tenin'le mpiambina teo hoe tsy fantatro koa nareo. Any amin'ny fariafo zany no sahaza an'le olona tsy nahay niambina zany, na de mba niezaka ihany ary nandeha nanaraka an'i Jesosy teny. Zay mampitandrina antsika. Zao le andro farany teneniny eto zany, fa tam'zany izy nefa niteny fa zao de tena hitantsika mihitsy hoe tena akaiky mihitsy ny tompo. Zao no andro farany mila mitandrina isika hitady an'i Jesosy hanaiky an'ny tompo. Dia alohan'ny handraisantsika ny fanasan'ny tompo de vakiako ihany ny toko fahafolo indray zany hatramin'ny andimy faha valo amby folo, tsy hanazava ahako fa tsara vakiana mba ho fantatra hoe mitohy hatrany anie le fanazavana ny amin'izany atao hoe rà, tsy maintsy misy rà foana zany ary Jesosy nanolotra ny ràny satria eto zany mety ho teny hafa indray na fomba hafa tian'ny tompo hazavaina rehefa handray ny fanasan'ny tompo tsika, fa androany de vakiako hatramin'ny andiny fahafito amby valo amby folo ny amin'ny toko fahafolo momba ny atao hoe Jesosy nanolotra ny tenany sy nandatsaka ny rany ho famonjena, fanavotana sy ny solovoana zany ho fanatitra ho antsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany zany amin'ny toko fahafolo Hebreo. Eny ny lalàna dia mitondra aliky ny zava-tsoa ho avy, fa tsy ny tena endrik'ireny. Ny lalàna dia tsy mahatonga ho tanteraka ny olona, izay manantona ka mitondra fanatitra atolotra tsy tapaka isan-taona. Fa raha tsy zany dia tsy ho nisy tsahatra avy ireny fanolorana fanatitra ireny, ka ireo izay mandray anjara amin'izany fanompom-pavahana izany dia ho efa voadio indray mandeha ary tsy enjehin'ny fieritreretany ny amin'ny fahotana intsony, kanefa amin'ireny fanatitra ireny dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona. Fa tsy mahaisotra ny ota ny ranom-bolahy sy ny ranosilay. Ka noho ny niditra tamin'izao fiainana izao izy, Jesosy zany izay i lehibe soratany eto dia niteny hoe tsy mba nilainao ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry, fa tena no namboarinao ho ahy. Tsy sitrakao ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota, dia hoy aho, inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana. Anao ny sitraponao Andriamanitro. Salamo salamo faha efapolo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo zany no soratany eo zany Jesosy no teny an'izany. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa voalaza taloha hoe tsy ilainao ary tsy sitrakao ny fanatitra latsa-drà, ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry, ny fanatitra dorana manontolo ary ny fanatitra noho ny ota, de ireny atolotra araky ny lalàna ireny. Dia hoy indray izy, Jesosy indray zany miteny, inty aho tonga anao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny lanolorana ny tenan'i Kristy indray mandeha monja ho fanatitra. Hitantsika amin'izany fa indray mandeha monja ny lanolorana ny tenan'i Kristy ho fanatitra. Andiny faha iraika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manolotra ireny fanatitra ireny ihany matetika, saingy tsy mahaisotra ny ota ireny. Fa izy kosa
Rehefa avy nanolotra fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Koa hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaony ny fahavalony eo amin'ny fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Manambara izany amintsika koa ny fanahy masina fa rehefa voalaza ny hoe izao no fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao am-pony ny lalànako ary hosoratako ao an-tsainy. Ny fahotany sy ny heliny dia tsy hotsarovako intsony. Any amin'ny Jeremia 1:3-telopolo zany a, 9:7-telopolo ka hatramin'ny 11:telopolo. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Zany ny teny Tompo mazava zany, tsy hazavaintsika intsony fa tsisy fanatitra noho ny ota intsony. Zany ilay izy hoe raha nota foana ianao, hiverimberina nota foana dia tsisy intsony. Indray mandeha monja ka mila mitandrina isika. Sao dia ao anatin'ny fiverenana amin'ny fahotana no tonga Jesosy na tonga ny fahafatesana, tonga dia any amin'ny afo be. Tiany Tompo zany tsika haharitra, hivavaka, hitady anazy ka izay no ataontsika. Hivavaka aloha zany tsika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, tsy fantatra hoe aikai no rahan'i Jesosy tokoa manadio, aikai Jesosy tokoa no raha mandray anazy ho Tompo sy mpamonjy, dia lasa mpandova, dia lasa mahazo famelan-keloka mandrakizay, dia hanao vavaka isika hanolorantsika tena. Avy eo zany raha efa miembotra ianao variana amin'izao fiainana izao, nierikerika satria toa tsy mbola tsy hita foana Jesosy, dia fotoana izao fanoloran-tena dia hivavaka ihany koa tsika alohan'ny homanantsika ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Vavaka isika tompoko. Eny ray eo, ianao tokoa dia nanolotra ny zanakao hitokana Jesosy Kristy ho fanavotana, ho famonjena. Ny rahan'ny zanakao narotsaka indray mandeha monja dia ampy hanadio ny fiainanay, ny fonay, ny helokay tsirairay avy. Tsisy manao ny marina tokoa fa ratsy no nataonay teo anatrehanao ka dia efa mibebaka azy izahay teo ka vonona tokoa handray anao ho Tompo sy mpamonjy. Dikan'izany Jesosy handray anao ho Tompo, hanaja anao ho mpamonjy, manaiky fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra, manova ny fo sy ny fanahinay, dia indreto ny mpanomponao handray anao. Amintsika tsirairay avy zany raha vonona handray an'i Jesosy dia afaka manaraka vavaka fohy satria araka ny teny teo, fotoana dia tsy misy firy fa ianao zany tsirairay avy no vonona handray an'i Jesosy, tsy mandalo matetika ny Tompo fa ankehitriny izy eo alohantsika, tadiavo ny Tompo angatao izy haraiso Tompo sy mpamonjy. Eny Tompo mivavaka ny mpanomponao ankehitriny mandray anao ho Tompo sy mpamonjy. Ianao tokoa no zanak'Andriamanitra velona, efa miandry anay eo amin'ny seza fiandriananao any an-danitra any, ka dia manaiky Jesosy androany indray ho Tompoko sy mpamonjiko. Ianao Jesosy raiso, sasao amin'ny rano ao soa tokoa ny fahotako, ny tsy fahamendrena rehetra, fa ianao Jesosy no ekeko, ilay Mesia, ianao ilay Kristy, ianao ilay Masia, zanak'Andriamanitra, miasa mamindra fo, ary indrindra ilay rano ao soa narotsaka teo amin'ny fijaliana, ampy manadio ny fahotanay, ny fahotako, ka dia vaozinao Jesosy manomboka izao ka dia raiso ity mpanompo tsy mahasoa. Tahaka izany koa Jesosy ny tsirairay avy izay variana miembotra amin'izao fiainana izao. Eny Tompo tsy mahita ny fahatsaranao na dia efa nandray anao ary Tompo sy mpamonjy, kanefa dia mierikerika ny Satana sy ny devoly tsy kely lalana, mampierikerika hitondra tahotra tokoa araka ny teny nenay tamin'ny fivebahana teo fa ianao miteny aminay androany manomboka izao aza matahotra, fa nandray anay mpandova ka tokony tsy hatahotra intsony izay Jesosy fa mpandova anao, ary indrindra hiaona aminao any amin'ny voninahitra ao any an-danitra any, ka dia raiso koa ny fanoloran-tena, fanavaozana fanoloran-tena androany mba ianao tokoa no hitantana anay, hitahiry anay tsirairay avy ka mba tsy ho izay tsirairay avy izao no ho lavina amin'ny andraisana hiaonana aminao any an-danitra any, fa mba ho tafiditra ahita hiara-hisakafo aminao tokoa Jesosy eo amin'ny latabatra any an-danitra any.
Ka izao Jesosy efa mivavaka sady zay raha handray ny fanasan'ny tompo fanasanao Jesosy dia mba tena iray latabatra tokoa, iray latabatra aminao ka dia amboary ny fonay, amboary ny fanahinay ary hamarino sady ny fotoana ankehitriny. Dia amin'ny anaranao Jesosy naovana izany mivavaka izany voninahitra ho anao irery ihany misaotra ny amin'ny teny, tsy miverina foana amin'ny teny fa tena amboatra sy anova ny fomam-panahinay dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny. Araka ny tenin'ny mpanompony teo rehefa mivavaka dia satry hiary hivavaka foana, rehefa hizara ny tenin'Andriamanitra dia satry foana zany hazava tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy hiverina foana amintsika, mba tsy tsika indray zany no variana. Raha misy manontany hoe ahoana marina moa zany inona ity fandraisana fanasan'ny tompo ataonareo ity, dia izay zany fantatsika hoe ay Jesosy kay tena nanolotra ny rano teo amin'ny hazofijaliana. Tsisy intsony le fisorona taloha amin'ny biby vonoina nisy lahalatsa-dra, io ny fampitandremana efa voateny teto zany io tamin'ny herinandro tandremo fa raha misy sorona biby na zavatra latsa-dra, misy ary sasany tena manao sorona olona dia tandremo fa asan'ny Satana zany fanompoan-tsampy. Fa Jesosy nanolotra ny tenany indray mandeha teo amin'ny hazofijaliana dia vita zany angatao ny ranon'i Jesosy hanadio antsika, fa na ny tepoly ary dia tena may, tsisy intsony zany eo ankehitriny ary tsisy intsony ny solona dia atao ao amin'Andriamanitra fa Jesosy nanao indray mandeha monja. Dia aokantsika hiomana zany ny amin'ny andraisantsika ny Tompo, ny amin'ny mety efa niomana ianao ny amin'ny ranom-boaloboka sy ny mofo izay horaisintsika avy eo zany fa ny teny hanorenantsika ny fandraisana fanasan'ny Tompo dia ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 Korinthiana voalohany toko faha 1 vakiantsika manomboka amin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy: ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika Tompo. Eny Tompo misaotra anao izay ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fotoana androany, ny fibebahana, ny amin'ny fanafahanao anay. Eny Tompo tsisy famonjena tokoa raha tsy misy raha latsaka, fa dia ny ranao izay narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana no tena famonjena sy fanavotana anay Jesosy amin'ny ota, ary dia tianao izay ho afaka amin'ny ota sy ny fahaolon-tona rehetra indray mandeha monja hozy ianao ka aok'izay tsy hiverina amin'ny fahotana intsony fa ny alika hozy ianao no miverina amin'ny lohany ka dia aoka ianao Jesosy hitahiry anay. Dia izao famantarana izao Jesosy ianao no manasa anay, ny ranao tokoa no tena fisotro, ny tenanao ianao ilay mana nirotsaka tany an-danitra izay azonay hohanina tokoa ianao Jesosy no tena fisotro, ny tenanao no tena fihinana, hitondra hery, hitondra tanjaka, hitondra fahasalamana ho anay, ary ny ranao Jesosy no hikoriana ao anatin'ny fonay ho fo vaovao, ho fo mendrika anao ary fanainao mitoetra ao anatinay manomboka izao. Dia masiny zany famantarana izany hamarino fa ianao Jesosy no anton'izany, ianao no teny tamin'izany fa izao hozy ianao no ataovy ho fahatsiarovana, ka dia mahatsiaro anao izay Jesosy amin'izao fotoana izao fa ianao tokoa dia nanaiky hisolo vonanay teo amin'ny hazofijaliana. Misaotra indrindra Tompo, hamarino zany voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko.
Toy izany koa ny kapoaka, ny ranom-boaloboka dia raisitsika sotroina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vavakitsika Tompo. Eny Tompo, ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy fanahy masina. Ianao no isaoranay ny amin'ny ranao Jesosy, manadio sy manavao. Sotroinay tokoa ny ranao Jesosy sotro ny ranao ka dia ny ranao tokoa mandoro izay tsy anao rehetra, manapatapaka, mandoro ny aretina, ny valanaretina, ny tsimoka-aretina ao anatin'ny vatako, ao anatin'ny tao ary manolotra mikoriana ao anatin'ny fo Jesosy, fo vaovao ary le ranao Jesosy hanova ny rà, mitondra hery, tanjaka fahasalamana. Ny tenanao Jesosy no hiaraka aminay hanome tanjaka andehananay tokoa, hitory hanambara ny fahatsaranao, ny filazan'ny tsara dia ianao izany Jesosy. Ianao no ambaranay amin'ny olona fa velona ianao ary mahery. Ianao ilay mandresy, mahay mandeha amin'ny rano ianao Jesosy, mahagaga ianao ary rehefa tafaraka aminay ianao dia mitondra anay eny amin'ny tany maina, miala amin'ny ranomasina, amin'ny onja sy ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao izay fa entinao eny amin'ny tany maina Jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia ahafahanao amin'ny fahalemena, amin'ny loto, amin'ny fatotra ataon'ny Satana ka dia misaotra amin'ny ranao soa, manadio, misaotra ny tenanao miasa amin'ny fiainanay ka dia tehirizy izay Jesosy manomboka izao apetraka aminao no avy rehetra na amin'izao asa izao, asa fanompoana izay apetraka ao aminay, ny ankonanay, ny vady aman-janaka tehirizy ihany koa, ny mpanomponao maro izay mitady anao Jesosy, aoka ianao hitahiry n'iza n'aiza, indrindra amin'ny ady sarotra, amin'izao andro sarotra izao Jesosy, amin'ny toerana misy ady, amin'ny fanakanana ataon'ny Satana, amin'ny tsy ahitana ny voninahitra ao, fanakanana tsy hitorianan'ny teninao Jesosy. Miasà ianao satria ianao manana ny fahefanao, manana ny miaramila anao, miady ny anjelinao tokoa no tena miady ary indrindra mitoby amin'ny olona rehetra izay manolo-tena ho mandray anao Jesosy hamarina izany ary ianao Jesosy karakara Jesosy ny asanao. Tehirizy izay Jesosy eo ambany elatrao ary tany mafy fa tsy mahatana anao tokoa. Dia aoka ilay fanahinao masina tokoa izay efa nangatanay teo, hameno anay foana, hanolo-tsaina, hanome fahendrena ary indrindra mbola hitary-dalana anay Jesosy, hampafantatra anay ny marina. Aoka tsy handeha afa-tsy ny sitraponao ihany izay Jesosy fa dia mitenena foana fa vonin-kena izay. Misaotra ny fiasanao, misaotra ny fandaminanao rehetra tsy takatry ny saina. Voninahitra ho anao irery ihany ilay Tompony Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka. Ianao tokoa ilay mipetraka ao seza fiandrianana, mandrakizay eo amin'ny kavanan'ny iray Jesosy, hiaona aminao izay any an-danitra any, hiresaka antsika Jesosy ka dia misaotra indrindra ianao ilay masina tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao irery ihany ary amin'ny anaranao no vanezam-bavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika izany amin'ny fotoana anio tanteraka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia efa manao velomanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrapon'ny tompony izany amin'ny herin'ny androany isaky ny sabata amin'ny 8 alina izany dia mitohy ny fibebahantsika sy ny fampahiresana izay ataontsika fa araka ny fanazavana teo dia isaky ny sabata faharoan'ny volana no anaovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo. Dia manao velomanao nareo izay mianadahy dia ny tompo momba antsika tsirairay avy. Aleloia. Amen.